La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Nandray ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara ny Flo Andrajoelina sady filohan'ny CSM androany teny Avalo. Nanome toromarika mazava ny Flo momba ny amirenana ny asan'ny fitsarana eto Madagasikara. Manao antso avo amin'ny Floan'ny Républicaine Madagasikara sy ny Praiministra lehibe ny gouvernement ireo orinasa mpanao lalana miisa 200 tsy mbola nandray ny volana izy ireo hatramin'ity androany ity. Tsy misy valy mahafapo hatreto no tonga raha ny fanazavana. Tanan-dehibe misy 5 no azo adrafim-panjariana ifotony ao anatin'ny tetikasa Apadev. Totsaina androany serampitso ny atrikasa nasionaly andiniana sy edina hevitra amin'ny famolavolana izany. Totosany maraina teo teny amin'ny tranomboky firenena ny fanolorana Grand Croix de 2e classe ho an'ny tarika maleo tapitra amin'ny fisaonana iverina irany tarika. Maresaka iraisam-pirenena mitarika ady hevitra ho an'ny firenena ao anatin'ny vondrona Europeana ny tsy fampin'ny vaksiny entina miady amin'ny Covid-19. Izany nanamafy ny fiara-miasa ny manoloana izany Londres sy Bruxelles. Ny ady teny revetrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nandray ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara ny Flo Andrajoelina sady filohan'ny CSM tamin'ity androany ity teny Avalo. Nanome toromarika mazava ny Flo momba ny amerenana ny asan'ny fitsarana eto Madagasikara gaetan Andretsilava. Maro ny fitarainana voarain'ny Flo amin'ny raharaha-pitsarana ary misy mpitsara voatonona manokana mampitaraina ny manana raharaha amin'ny fitsarana. Manana anjara andraikitra amin'ny fametrahana ny fitsarana tsara tantana, mangarahara sy lavitry ny kolikoly ny CSM hoy ny Flo. Toromarika nomeny ny fasahina manome ny sazy amin'ireo manao ny tsy ara-dalàna izay mety ho tonga amin'ny fanesorana ny mpitsara amin'ny asany. Etsy-ankilany, nanome baiko ny hanomezana fankasitrahana toy ny promotion ireo mpitsara ny manao ny tsara ny asany araka ny tokony ho izy ny Flo. Rafitra natao mpanara-maso ny fitsipipepehezan'ny mpitsara ihany koa ny CSM ka tokony tsy hametraka ny fampiarovana amin'ny mitovy asa, tsy ara-drariny, iantoka ny fitoniana sy ny filaminana ny fametrahana amin'ny toerana tokony ho izy ny fitsarana. Efa mandeha amin'izao fotoana ny fanamboaran'ireo fotodrafitrasa amin'ny seha-pitsarana izay efa natomboka tao anatin'ny 2 taona. Isan'izany ny fananganana ny fitsarana ambaratonga voalohany misy 5 eto Madagasikara. Anomboka ihany koa ny fanamboarana 4 hafa. Manana vina hametraka fitsarana voalohany misy 7 hafa ny Flo mandra-patapitry ny fitopim-pitondrany. Mangataka ny anomboana ny fitiliana sy ny fanaovana vaksiny ny Akademia Pirenena ny Pitsabo. Izy ireo izay niaona sy nitafa tamin'ny Floan'ny Républicaine Madagasikara makasika izany gaetan Andretsilava. Taoriny ny fikaonandona tao, teboka 10 lehibe no navalin'ny Akademia Nasionalin'ny Pitsabo ny taratasy nalefan'ny Floan'ny Républicaine Madagasikara ho azy ireo manoloana ny fianaky ny valana retina Covid-19. Voalohany, fantarina ny karazana Covid-19 misy eto Madagasikara amin'izao fotoana, ao anatin'izany ny fitiliana, farafahakeliny ny 100,000 ny malagasy ka ametrahana kisary mazava amin'ireo toerana ahitana izany karazana izany. Faharoa, ametrahana toerana mangatsiaka ahafahana manantanteraka ny vaksiny manerana ny nosy anatin'ny fotoana fohy. Fahatelo, fantarina ny vaksiny mifanentana amin'ny karazana Covid-19 misy eto amin'ny firenena sy ireo fitiliana mifandraika amin'izany. Fahaefatra, atomboka ny fanentanana nasionaly amin'ny fitiliana sy ny fanaovana vaksiny miaraka amin'ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana. Ampiarahana amin'izany ny fanaraha-maso eo ambany fiain'ny Akademia Nasionalin'ny Pitsabo. Fahadimy, hitarina tsikelikely ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo eo ambany fanaraha-maso sy fiain'ny ireo mpitsabo hatrany.
nanamarika ny akademia nasionalin'ny mpitsabo manoloana ireo rehetra ireo fa malalaka ny fanaovana vaksiny izay tsy maintsy ho eo ambany fanaraha-masony ireo mpitsabo manam-paiza manokana amin'izany. Ny 12 Martsa lasa teo tsy hivina no namaly ny taratasy nalefan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ho azy ireo ny akademia nasionalin'ny mpitsabo. Androany nisy ny fionana teo amin'izy ireo sy ny filoha teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. Olona enina indray no lavan'ny valinaretina coronavirus omaly teto Madagasikara. 910 no tranga vaovao, ny 910 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Io na saina. Misy enina indray no lavin'ny valanaretina coronavirus ho an'ny androny omaly raha nitatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka, raha 910 kosa ny tranga vaovao ary 90 no sitrana. Araka izany, nanomboka ny 12 Martsa hatramin'ny omaly, nahatratra 720 ireo namony ainy manerana ny nosy, ary 773 no maty nanomboka ny 13 Martsa 2020 hatramin'ny omaly. Hatreto, mbola ny faritra Analamanga hatrany no ahitana tranga be indrindra izay misy 910. 420 Atsinanana, 720 ny faritra Boeny, 720 tao amin'ny faritra Diana, 20 ny faritra Sava ary 20 ihany koa ny tao Analanjirofo. Nahitana tranga misa enina tao Aloatra Mangoro, 5 Matsiatra Ambony, 4 tao Menabe ary 1 tao Vatovavy Fitovinany. Hatreto araka izany, 720 ny andalam-pitsaboana ary 520 ny ao anatin'ny forme grave. Lafy mavao hafa kosa indray dia manao antsoava amin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta ireo orinasa mpanao lalana miisa 200 tsy mbola nandray ny volana izy ireo hatramin'ity androany ety. Tsy misy valy mahafapo tonga hatreto raha ny fanazavana. Michel Arana Arjo. Mitoyatra ny fitakian'ireo orinasa mpanao lalana miisa 200 ny taona 2020 izay mbola tsy nandray ny tambombolan'izy ireo hatramin'ny androany. Efa maro izy ireo ny dingana natao saingy tsy nahazoana valiny mahafapo izany hatreto. Manoloan'izany indrindra manao antsoavo amin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta izy ireo. Efa betsaka koa ny lalana efa nataonay. Nanao lalana zay tany amin'ny trésor, tany amin'ny fond routier, tany amin'ny trésor. Efa nakanatra any primature zay. Ireo zany dia hoe hatreto dia ozy zareo hoe ny volanareo dia efa amin'ny trésor. Ary tsy misy sakana tsony nandaovana ny volanareo. Taratasy mihitsy nataony zareo ireo taminay. Efa tamin'ny volana février zao le taratasy zay navoaka hoe tsy ho elintsony nandaovana ny volanareo. Ka le tsy ho elintsony mihitsy mahatonga anay tonga eto satria le tsy ho elintsony hatramin'ny roviana le tompo le tsy ho elintsony. Vola androany ve raha pitsy ve raha afaka pitsy ve vola afaka ray volana ve tokony mamefem-potoana zany ny fanjakana amin'le tsy ho elintsony zay. Ary ny fangatanay moa tsy amin'ireo trésorier ihany fa miantefa tanteraka mihitsy ho anao andriamatoa filoham-pirenena, ho anao andriamatoa Praiministra satria ianareo no manam-pahefana ny areo ny ray aman-dreninay. Lalana mandina ny 200 tronçon no nataon'ireto orinasa ireto. Mandina ny 100 tapitry tsara isaky ny orinasa farafahakeliny no vola mbola tsy voarain'izy ireo. Raha ny fanazavana. Ny entreprise ray zany eo amin'ny manodididina ny eo amin'ny 600 millions d'ariary eo ny entreprise ray eo. Travaux 2020 ary efa vita réception tamin'ny novembre 2020. Nisy raha sasany vita réception tamin'ny août 2020 ary asan'ireo efa misitraka an'ireo aby ny olona rehetra to. Asa tena any amin'ny faritra tena lavitra any Madagasikara any ohatra hoe any Sava, Sofia le tena lalana nanaovana mihitsy le désenclavement ny toerana mihitsy zany zavatra tena hain'ny firenena mihitsy zany zavatra nataonay. Raha tsy ahivina tsy eo anivon'ny fond routier ny olana tsy mampivoaka ny vola. Ireto fariny izay efa nanamafy efa vita avokoa ny fikirakarana ny antota taratasy teo amin'izy ireo, saingy tsy ireto farany no miandraikitra ny famoahana izany. Efa nilaza ihany koa ny avy eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana fa andalana ny famahana ny olan'izy ireo ny volana febroary teo. Andrasana araka izany ny toin'izay, inona ny antony mbola tsy mampivoaka ny vola ny ireto orinasa ireto. Tsy manaiky ny fanaovana ny lalàna amin'ny feny asan'ny géomètre. Ireo géomètre expert privé tsy manaraka ny lalàna ny fanaovana raha ny fanazavana ary mampifangaro ny asan'ny miankina amin'ny tsy miankina. Michel Arana Arjo.
Mitsipaka ny fanafonana ny lalàna mifehy ny asan'ny géomètre ireo mpandrefitany PAERA manao asa tsy miankina na géomètre expert privé. Tsy nisy raha ny fanazavana ny fakana ny hevitr'izy ireo tamin'ny fanovana sy ny fanafonana izay lalàna izay ho lalàna vaovao. Ny tsy mety aminay aty amin'ny sehatra tsy miankina zany a ekena tsy lavorary io lalàna io fa misy procédure misy dingana rana araky ny voalaza ny andininy article 21, 22, 23 ao amin'le lalàna mifehy anay hoe tsy maintsy mandalo fivoriam-be tsy ara-potoana sy fivoriam-be ara-potoana, assemblée générale extraordinaire sy assemblée générale ordinaire. Zay le izy tsy nisy tompoko io, tsy nisy io satria ny namanay ao amin'ny administration nanao an'le volavolan-dalàna lay mpiasa-panjakana ao amin'ny topo sanatria tsy baiboly akory io lalàna io ka tsy ho azona ovaina de miantso anay eto zany satria efa amin'ny ray aman-dreny loholona io amin'izao fotoana zay zay tena lolo avinay anareo any atapoloha mba avereny tompoko io lalàna io makany amin'ny fivoriam-be izay ho atao zoma. Amin'ny sarabazana ny géomètre expert eto Madagasikara ny fanovana izany lalàna mifehy ny asan'izy ireo izany raha ny fanazavana hatrany ary ampifangaro ny asany miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Fiatraikany satria foana tanteraka zany ty lalàna ty lalàna io rasanatry lalàna io satria abrogé totalement ny dikany zay ny fiatraikany de zao ny voalazany ao anatin'le article maromaro hoe ny mpiasa-panjakana zany a dia raisiny hoe client ray le vahoaka zany hoe akoatra ny mahakarama mpiasa-panjakana sy ny tombontsoany a dia afaka mifaninana tanteraka aminay izy zany amin'ny sehatry ny asa zany hoe sady hitsoka kiririoko ave izy zany hitsoka sifle sy no andakabola zany hoe sady lasa juge izy zany a ny parti tsy mety zany aiza zany a ny fisipika mifehin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara tadio fizahay tompoko dia sehatra tsy miankina ohatra ndretra mandoa hetra mandoka raha manympiasa mandoa hofatrano sy ny sisa de ampitoviana ave zany ny asanay izy mbola itsara ny asanay de andeha anao ny asanay any atsaha ay zary zany ny satakapobe ny fehy ny asa-panjakana nany hoe statut général de fonctionnaire. Totsaina Rapitso Enivato ny fivorim-ben'ny géomètre eto Madagasikara andrasana araka izany ny toin'izay. Tanan-dehibe miisa 5 no azo drafim-panjariana ifotony ao anatin'ny tetikasa Padev Totsaina Androany sy rampitsonatrikasa nasionaly andiniana sy adina hevitra amin'ny famolavolana izany Michel Aranardo. Raha toka efa nahazo ny drafim-panajariany Antananarivo sy Toamasina anjaran'ny faritra avaratra Atsinanana Mahajanga Fianaran-tsoa Antsirabe Toliara kosa no isitraka izany. Ny tondrozotra zay fototra entina mamaritra ny lahara-pahamehana sy ny safidy amin'ireo tetikasa zay voafaritra tany anatin'ny fanadihadiana hoe reto avy zany ny asa fanajariana tokony tanterahana ao anatin'izao commune zao mba hanatrarana ny vinam-panajariana izay napetraka ao anatin'ny plan d'urbanisme. Miantoka ny fampandrosoana ny tanàna iray amin'ny lafiny maro ny fananana ny plan d'urbanisme directeur raha ny fanazavana entina natanterana ny vinam-panajariana efa napetraka izany raha ny fanazavana. Raha iresaka hoe inona ny tombony azondreo amin'izany fananana izany plan d'urbanisme directeur zany dia be dia be. Ny fahatena lehibe amin'izany dia tena manatsara ny fomba fitantanana ny tanàna ny fisiny le drafim-panajariana reny satria tafiditra anatin'ireo daholo ireo fepetra tokony arahana sy mampanarahana ny olona izay anajarina hanorona na ho an'ny fanjakana zany na ho an'ny tsy miankina zany na ho an'ny société civile sy ny rehetrarehetra zany dia tokony manaraka tsara zay voalaza anatin'ireny drafim-panajariana farany reny ka tanjona dia hoe mba ahafahana manana tanàna mirindra tokoa ary voalamina tsara dia rehefa manaraka tsara dia tsara tantana izy amin'izay fotoana izay hatrany amin'ny resaka fampidiran-ketra sy ny fahaiza-manao rehetra takin'ny fitantanana tany zany dia ho lasa
mandeha tsara daholo. Tonsaina Androany Sirampitso ny atrikasa nasionaly andiniana sy hiadikevitra amin'ny famolavolana ny drafim-panajariana amin'ireo toerana miisa 5 ireo. Tetikasa izay tafiditra ao anatin'ny programme PADEV na ny programme d'appui au développement des villes d'équilibre. Hiatra manomboka amin'ny alatsinainy izao ny fanamafisana ny fepetra entina miatrika ny fianaky ny Covid-19 izay no isan'ny songadina nandritra ny filan-kevitry ministra Omaly Evrichard. Andraisana ny marary ny Covid-19 ny Enivato nametrahana ny CCO akoatra ny hôpitaly sy ny village voary izay efa mandray marary anaty vazy sarotana. Ampitomboana ara-paritaka manerina ny faritra misy mivalina aretina ny fitaovam-piarovana ho ampitsabo sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana mandray mivantana ny marary ny Covid-19. Eo ihany koa ny fizarana fanafody eto mitsabo mamaimpona ny Covid-19 eny anivon'ireo CSB sy toerana mandray marary ary mifampitomboana ny fitiliana. Ankoatra amin'ny fanamafisana ny fepetra ety miatrika ny Covid-19 hiatra manomboka ny alatsinainy izao araka ny tatitra ny filan-kevitry ministra natao Omaly. Natomboka androany ihany koa ny fizarana ny CVO+ ho an'ny mpitandro ny filaminana noho izy ireo miatrika ny valanaretina amin'ny fampiarana ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana. Eo ihany koa mpiasa ny fahasalamana mandray mivantana ny marary. Afaka 520 andro ankoatr'izay no ifarana ny fitsinjarana ny karne-pokotany eto Antananarivo renivohitra. Nampahafantarina ary nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ministra ihany koa ny fanampiana azo avy amin'ny fitondrana sinoa anatanterahana tetikasa maro ary farany nisy ihany koa ny fanendrena sy fanafoanana didim-panjakana samihafa. Ny isan'ny mpianatra miditra ao an-dakilasy no isan'ny paikady niraisy ny sekoly tsy miankina hananjana ny fepetra ara-pahasalamana sy isorohana ny mety ho fianaky ny valinaretina ho an'ny sekolim-panjakana kosa indray dia misy ny fepetra midina avy any amin'ny ministera. Sabrina Rarso. Tsy maintsy ahena ny isan'ny mpianatra ao anatin'ny efitrano fianarana iray ahafahana manaja ny elanelana 2 metatra sy ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ny ankizy madinika anisan'ny voasokajy ao anatin'ireo olona marefo noho izany indrindra entitra ny mpampianatra sy ny talian-tsekoly amin'ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana isorohana ny mety hiparitany Covid-19. Anisan'ny izany ity sekoly iray ity ny safidy manokana ny ampiditra indroa miantaona ny ankizy ao anatin'ny kilasy iray. Hoe zaraina roa zany mba azahoana manaja indrindra ny elanelana ao an-dakilasy dia mizara roa zany dia mpianatra mihitsy mizara roa ary ny ampahany ny vehivavy ohatra ny vehivavy rehetra ny tovovavy kely dia mianatra maraina izy, ny tovolahy dia mianatra hariva, mitovitovy ihany moa ny isan'izy ireo dia izay no fepetra niraisinay zany mba azahoana manaja ilay elanelana ao am-pianarana indrindra. Ao amin'ny kilasy anankiray zany isaky ny kilasy zany dia mizara roa avokoa zany. Ny kilasy rehetrarehetra ato amin'ny sekoly mba azahoana manaja n'izay elanelana izay. Na eo aza ny fametrahana amin'ny paikady mahakasika ny fandaminana, tsy maintsy arahana ny geste barrière, tsy maintsy misy ny fitsapana fanana ireo mpianatra sy mpampianatra tsirairay. Raha misy ny hafanana be hita, voatery alefa mody ny ankizy na ho entina avy hatrany any amin'ny tobim-pahasalamana. Noho izany satria ankizy no beazina eto dia tsy maintsy mandray ny fepetra. Voalohany indrindra ny famendrahana zany dia ataonay ary izay sekoly mihitsy no miezaka manatanteraka izany fa tsy miandry ny avezaina avaiza izahay famendrahana fanafody ny toerana rehetra salle de classe. Mahakasika ny mpianatra sy ny mpanabe na ndray aman'izay izay mivezivezy zany dia tsy maintsy manao kasibosy avokoa ary tsy afaka miditra eto raha tsy manao an'izany kasibosy izany. Ny fanasana tanana moa amin'ny savony dia tena atao zary tena iainan'ny mpianatra mivoaka sy miditra na eto tokotany tsy dia misy ny ankizy tena hoe milalao hifanositosina. Ny fampiasana gel dia tena efa ao anatin'ny tanteraka tokoa ary dia tena izahay tena mitandro izany fiparitana izany mba tsy hakasika an'ireo ankizy. Samy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay isorohana ny mety ho fiparitany ny valanaretina Covid-19. Ankilany tsy maintsy misy ny andraikitra raisin'ny ray aman-dreny rehefa avy na vao ho any an-tsekoly ny zanany hiarovana azy. Za zao renim-pianakaviana zanako mianatra ato fa fepetra raisitra izao aloha ny tena lara-pameana anahy dia ny kasibosy. Dia ny fanadiovana anazy rehefa tonga avy aty am-pianarana izy manasa tanana, alohan'ny sakafo izy manasa tanana. Izay ny anazy zao aloha fepetra raisitra. Sakafo aloha tsisy be hoe ino azo atao fa rehefa mihinana legioma dia voankazo
dia manao dité citron zany zao fanaoako matetika satria ny any zanako mbola matsinitsinika daholo dia manao dité dia ikambanana iarahana misotro tsy ny mpianatra ihany fa hatramin'ny lehibe ary raha vao manao dité dia miara misotro dité citron daholo izay. Ny eo anivon'ny sekolim-panjakana dia mametraka ny fitsinjarana ny ora fidirana sy firavan'ny mpianatra tahaka ny fanasiana elanelana 10 minitra isaky ny fidirana sy firavana ialana amin'ny fitangorona ny mpianatra raha ny nambaran'ny talentsy-sekoly iray. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika melohana idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement, abonnez-vous en Telma Shop. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manankery hatramin'ny 1.30 mars. Les bouquets Canal Plus. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Ampiasa angidiby amin'ny fandrarana ranom-panafody any amin'ireo faritra efa ahitana ny firongatry ny valala hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona. Hanomboka ny herinandro avy izao ny fanatanterahana izany hiona saina. Mihamazovana indray ny valalany amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manoloana izany nanambara ny ministry ny fiompiana ny fambolena ary ny jona tamin'ity androany ity fa hanomboka ny herinandro avy izao ny famendrana ranom-panafody amin'ny alalan'ireo angidimby ny fitondram-panjakana. Fa ampiasa an'ireo angidimby izay amin'ny fanjakana izay ho mpanomanana azy antsika amin'izao fotoana izao ary tenaina zany fa amin'ny herinandro ambony efa afaka hiasa ireo angidimby ireo miaraka amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena mba ahafahantsika miasa aingana zany sy amina faritra be velarana mba tena avy hatrany zany dia mampitsahatra an'izay firongatry ny andriambalala izay. Ary efa any toerana zany ny tompon'andraikitra mametraka ny zay hoentimanana amin'ny fanatanterahana an'izany. Talata na larobia zany dia efa manomboka ny fanatanterahana an'izay famendahana amin'ny alalany angidimby izay. Ny any amin'ny faritra atsimo andrefana ny any Bamangoky, ny distrikany Morombe, Manja hatrany Morondava ankehitriny no ahitana izay firongatry ny valala izay. Eo ampiandrasana ireo angidimby amperinasa ireo fiara sy olombelona maro mamendraka izay ranom-panafody izay any amin'ireo faritra ireo. Ankoatra izay anamevanana ny fiatraikan'ny kere any amin'ny faritra atsimo andrefana sy Androiny ampina ireo mponina amin'ny seha-piarina izay ataony. Anatin'izany ny famatsiana rano, eo ihany koa ny fanafody ho an'ireo biby fiompy. Dia anao ezaka manokantsika fitondram-panjakana zany ametraka n'ilay forage en profondeur à haut débit ary anao anarivony ny puits forage ho ataontsika ka ny rano ho an'ny fiompiana indrindra fiompiana madinika sy ho an'ny fambolena amin'ilay fanodahana amin'ny tsy taitaikana gotakota ary ihany koa ho an'ny rano fisotro madio zany. Ao anatin'izany dia misy ny fanomezana tosika manokana
ho an'ireo lay vahoaka fianakaviana izay any amin'ny faritra atsimo iny amin'ny fiompiana haingam-piotana ny petit ruminant zany ka isan'ny ho afantoko amin'izany ny ampahany betsaka amin'izao fanampiana zao mba hanatsarana an'izay fiariana petit ruminant zay izay hoentin'ireo vahoaka amin'ny faritra atsimo iny miarina aorinan'izay fandalovany kely izay ka isaorana PDB ny mpiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina moa zany. Androany nanolotra fanafody toy ny odikakana sy vitamina ary vaksiny natokana ho an'ny ondry amanosy ny orinasa RPOChem. Ity orinasa ity izay misehatra amin'ny famatsiana ireo sakafo sy fanafodim-bimby manerana ny Madagasikara. Mitotaly 900 tapitrisa ariary ireto fanafody ireto ary ny ministeran'ny fiompiana, ny fambolena ary ny jono no hitsinjara izany amin'ireo mpiompy. Tsy mbola ampy hamatsiana ny tsena anatin'ny vokatra tilapia eto Madagasikara. Malalaka vokatra zany ity sehatra ity raha nambaran'ireo mpiompy. 3 volana hatrany amin'ny heritaona dia tafaverina ny renivola. Io no nasaina. Na dia hita maro eny amin'ny tsena aza ny trondro, mbola tsy maharaka ny tinadiny ny tolotra. Antony maro no mahatonga izany toy ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa, ny tany sy ireo zana-trondro tsara kalitao, ny fiofanana indrindra no eto manana entina miatomboka. Raha ampy ny fiofanana sy ampiarina azahoana tombony aingana ny fiompiana trondro araka ny fijoroana vavolombelona nataony ity mpivarotra zana-trondro iray ao amin'ny commune Ambohimanjaka, district Anambohidratrimo. Raha atao hoe ny isam-bolana dia mahita eo amin'ny atao hoe ray alina zana-trondro isam-bolana ny avoakanay. Amina reni-trondro 700. Ny zana-trondro zany faran'izay azo lazaina hoe mora atao ihany, nefa ny miankina amin'ny hoenti-manana mihitsy izy. Dia ny vokatra zany raha dinihana raha hoe fanaovana an'ilay izy dia mety atao hoe maharitra atao hoe 3 volana na ohatrany dia efa mahaverina ny vola raha amin'ilay fanaovana zany. Fa miankina, izay zany tena apetrako mihitsy hoe miankina amin'ny mpandray zana-trondro. Fa amin'izao fotoana rehefa tonga ohatr'izao ny orana dia tena tsy maharaka izay amin'ny resaka zanatra. Raha ohatra hoe tena hoe ahafahana misehatra amin'izany dia manodidina hatrany amin'ny atao hoe 2 millions d'ariary any ho any zany vao afaka. Tafaverina ao anatin'ny 3 volana io rehefa mandeha tsara ny zavatra atao. Amidy amin'ny santimetatra ny zana-trondro an'ity mpiompy iray ity raha ny fanazavany hatrany ka ariary zato isaky ny santimetatra izany. Manodidina ny 2 santimetatra amin'ny ankapobeny zana-trondro fakan'ny olona. Miankina amin'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa kosa anisan'ny trondro alaina. Ao ireo maka 20, misy ireo maka zana-trondro 5,000 hatramin'ny iray alina isa. Araka ity ny joro vavolombelona ity, mahavelona ny fiompiana sy ny fivarotana zana-trondro. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ireo mpivarotra trondro lehibe mamatsy ny tsena, indro miodina dia miverina ny renivola. Raha ohatra mahay mitantana tsara tokony ny roa manodina dia efa mahaverina vola izy rehetra. Raha ohatra tsy misy tsony ny fanamboarana ny tompo fa tonga dia hoe entina amin'ilay fiompiana avy dia fa manana fotsiny zany sisa ny ampiasaina ilay vola. Raha ohatra moa zany eo amin'ilay hoe tena ampiasana ny vola matetika eo amin'ny sakafo no tena hoe ingana dia matetika izy amin'ilay voalohany dia efa mahazo tombony azo sasaka moa zany dia efa ampy mahaverina vola ara-dalàna amin'ny fiompiana 5 volana voalohany iny. Raha fivarotanay zany moa manodidididina zao amin'ny toerana any ambanivohitra ny hoe amin'ny 2,000 sy 1 alina kilao dia aty andrenivohitra zany eo amin'ny 5,000 eo 3,000 sy 1 alina le de gros. Ny amin'izay sy 5 volana zay zany izy manodidididina ny eo amin'ny 300-350 grammes moyenne io. Mbola malalaka ny tsena ary tsy ampy ny vokatra eto an-toerana raha ny fiompiana tilapia no resahana hoy ny ministra ny fiompiana, ny fambolena ary ny jono tamin'ity androany ity. Izy ny fotodrafitrasa ampiaonana ny mpamokatra sy ny mpamatsy ary ny mpividy azahoana vokatra tsara kalitao amin'ny vidiny ara-drariny. Aorian'ny fahafinoany eto amin'ny tsena anatiny vao isy ny fitodiana makany amin'ny tsena iraisam-pirenena izay iarahan'ny fanjakana malagasy sy ireo mpandraharaha. Androany nataony fizarana CVO plus an'ireo miaramila mamita iraka any amin'ny faritra sy eto andrenivohitra. Nambarany ministry ny fiarovam-pirenena fa tsy maintsy omena fiarovana ireo miaramila. Ny laharana efso. Araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly, androany nizara ny CVO plus tamin'ireo miaramila mamita iraka any amin'ny faritra sy eto Antananarivo ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny lehibe ny etamajoro ny tafika. Rajaivona efa nisy ireo miaramila amperinasa lavo ny valanaretina COVID-19. Tanjona napetraka ny ampiakarana ny hery fiarovan'ireo miaramila ahafahan'izy ireo manantanteraka ny adidy sy andraikitra miandry azy ireo. Metoky aho amin'ny lehibe ny etamajoro ny tafika aho andray an-tanana ny fitsinjarana reto CVO plus reto
ho any miaramila rehetra manerana ny nosy ny zone de défense sécurité folo osa nefa nomeko fa tsy maintsy mahazo daholo ny miaramila rehetra raiky ampitelopolo sy eninjato sivy rivo sy ray alina manerana ny nosy noho izany andray andraikitra ny état-major efa toto andray andraikitra ny commandant zone de défense folo atotosany izany farany zay aingana indrindra mba ahafahany miaramila miaro tena melo préventif amin'ny asa zay ho ampandraketina azy. Efa miverina manampy ireo mpitsabo sivily ireo mpitsabo miaramila izay mandrafitra ny BIS raha ny fanazavan'ny ministry ny fiarovam-pirenena manoloana ny fianaky ny valana retina COVID-19. I BIS dia efa aperinasa ankehitriny ary efa aperinasa ihany koa reo dokotera miaramila izay any amin'ny village voara ankehitriny anatin'ny fotoana fohy moa raha hitantsika ao zany araky ny toromarika rehetra zay avy any amin'ny filoham-pirenena dia tsy maintsy anampy ny ireo dokotera miaramila sy ireo ato amin'ny tafika malagasy fanometanana amin'ny mpitandron'ny filaminana eo amin'ny fomba anatsarana sy anatanterahana ny ady amin'ny coronavirus fa ny BIS dia efa aperinasa tokoa ankehitriny hatramin'ny andro zay rehefa any daholo reo ambulance any daholo ny dokotera miaramila tofitofy tamin'ny zavatra nisy tamin'ny plateforme tamin'ny herto. Ankora roa no isany hita ao anatin'ny CVO+ toy ny artemisiane sy ny huile essentielle ravitsara izay mampiakatra ny hery fiarovana amin'ny vatana. Raha ny fanazavan'ny talen'ny hôpitaly miaramila ho an'ireo CVO+ izay préventif raha isan'andro no hoan'ny ankizy latsaky ny 12 taona, 3 isan'andro kosa no hoan'ireo 12 taona no miakatra. Mitony fa tiantoka ho an'ireo mpikarakara lanonana sy mpanakanto vokatry ny fisian'ny fepetra vaovao momba ny avalana retina. Maro amin'izy ireo no voaterina nembitra na nanafoana mihitsy ny hetsika samihafa indrindra mandritra ny fetin'ny Pasika. Abrahama Randriamanana. Sahirana amin'ny fanatanterahana ny asany ankehitriny ireo mpikarakara lanonana tao aoriany ny fepetra vaovao napetraky ny tompona andraikitra manoloana ny fianaka ny valina retina eto Madagasikara ho an'ny mpikarakara lanonana nanaovana ny fanadiadiana 900 ny hetsika asaka ho karakaraina no nampiatona sy nahembotra manoloana ny famerana ny famorim-bahoaka. Mafy be taminay ilay izy satria ny tamin'ny herintaona mbola tsy tafarina. Be dia be zao ny tamin'ny herintaona ny contrat annulé efa presque ny 10 années 15 années annulé daholo. Dia ilay olona tsy afaka nanome daty ny reportena azy. Nisy nanome any tamin'ity zao dia vao nisy an'ilay zavatra vaovao teo indray dia nanembotra indray zareo. Izay zao nanao investissement be tamin'ny resaka matériel vaovao nefa dia izy tsy afaka nampanofaina, tsy afaka nampiasaina akory. Fa rehefa paka koa zay dia miorganiser zavatra anankiray ohatry ny hoe animation ho an'ny ankizy sy ohatr'izany. Dia tsy afaka nanao mihitsy zay tamin'ity satria ilay izy événement public be dia lasa tsy mety. Ankoatra izay, isan'ny mampisy fiantraikany ratsy amin'ny fitadiavan'ireo mpanakanto ny fisian'ny fepetra vaovao. Maro amin'izy ireo ny voaterina nafoana ny seho samihafa. Somary mampalahelo ihany ilay izy satria lasa tsy afaka mihetsika ny mpanakanto amin'izao fotoana izao lasa voafehy tanteraka dia anisan'ny fitadiavam-bolan'ny mpanakanto ihany moa zany ny hetsika ohatran'io dia maty ny asa, ny fotoana lasa malalaka be indray ianao zany nefa te hanao zavatra ianao tsy afaka miaona akory satria noho n'le toetra raha misy mety amintsika ity. Arak'izany, miantso ny tompona andraikitra hijery vahaolana manoloan'izany ireo mpikarakara lanonana sy mpanakanto. Tsy ahivina foana treto ny fanatanterahana ny hetsika sy fampisehoana ho any eto amin'ny faritra Analamanga, indrindra mandritra ny fetin'ny Pasika. Ilaina fahazon-dalana avy amin'ny prefektura sy ny bentanana kosa izany ho an'ireo faritra tsy voakasiky ny fepetra. Lafa mavao hafa kosa indray dia tanora miisa 220 no nahazo fiofanana arak'asa teny anivon'ny CNFPPSH tamin'ity androany ity tanjona amin'ny izany fanampiana sy fanomezan-danja ireo tanora hiditra ao anatin'ny fandrarana sy ny sehitry ny asa. Abrahama Randriamana. Nivoaka androany andian'ny faharoan'ireo tanora nisitraka ny fampiofanana arak'asa maimaim-poana tao anatin'ny 10 andro vokatry ny fiaraha-miasa ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap sy ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arak'asa. Vina napetraka amin'izany ny fampivoarana ireo tanora hiditra eo amin'ny tontolon'ny asa. Aminay ataonay hoe fanofarana
amin'ny asa fototra misy sampa-pifanana maromaro teo ohatra ny fanaovana fikirakirana sotrosaina, fanaovana mofomamy, ny taovolo, ny rafitra haso, rafitra vy, ny fanamboarana ireny kojakoja elektronika ireny. Tsindriso anjara amin'izany ny eto amin'ny centre ity amin'izany fanomezana izany fanarakan'ny tanora zany mba hananany tanora asa any amin'ny toerana misy azy zany moko tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Zava-dehibe ny fahafahana mampitombo ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny asa amin'ny alalan'ny fisitrahana fiofanana. Informatika zao no zaraina amanay teo fa mbola nanao patisserie zay, nanao coiffure. Tady asa zao ohatra dia afaka hoentinay ilay attestation azahoanay tombony kokoa satria agré par l'État ilay izy. Afaka mandala kokoa amin'ilay asa tiako atao, ilay asa tanana. Ny anko manokana anaovako asa tena no tena antony anakako an'ilay izy. Ankoatra izay, itoy ny fanomezan'ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap, fampiofanana ny tanora malagasy ao anatin'ity tetikasa iarahana amin'ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arakasa ity, hanomboka ny 12 Aprily ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'izay liana amin'izany. Totosa tao Antsirabe nandritry ny 2 andro ny fampiofanana manaraka ny fampandrosoana eny anivon'ny commune misy 40 ao anatin'ny faritra Vakinankaratra. Tanjon'ny fampiofanana ny fampitomboana ny fahaiza-manao ireo fikambanana Kolo-TV Antsirabe. Notanterahana teto Antsirabe ny alarobia fa 4 ny volana martsa 2024 ka ny farana ny alakamisy 5 ny volana. Ny fampiofanana sy fampitomboana ny fahaiza-manao an'ireo fikambanana navondron'olona manana fahasembanana. Tanjon'izao fifanana izao ny fampandrosoana mampiaty eny anivon'ny commune misy 40 ato anatin'ny faritra Vakinankaratra. Fiara-miasa miaraka amin'ny tetikasa Fanily Vozy CBID izay hanomboka amin'ity taona ity ary haritra 3 taona izany. Anisan'ny manamarika ny tetikasa ny fampivoarana ny maha-olona sy ny tondrozotra amin'ny fananganana tetikasam-pivelomana madinika ho an'ireo olona manana fahasembanana. Amin'ity 2021 ity zany ny tetikasa dia manomboka amina fahazo vaovao indray zany 3 taona vaovao. Dia ilay rafim-piarahamonina mihitsy zany no ezahana efa arindra sady amin'izao antony izao tetikasa zao hoe ampahafantarina andry zareo ny zava-misy momba ny resaka hoe ahoana ny fampandrosoana mampiaty, ahoana ny resaka fahasembanana, dia ahoana ny ahafahana mametraka an'izay miaraka eo anivon'ilay fiarahamonina. Isany koa ny fiara-miasa mitombo-pahasalamana eny anivon'ny commune tsirairay avy ho fijerevana manokana ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina izay tafiditra ao anatin'ity tetikasa andiany faharoa ity. Dia misy ihany koa moa zany zao efa fijerena manokana mihitsy an'ilay hoe olona manana olana ara-tsaina andeha tsikelikely zay satria efa betsaka manana an'izay olana zay. Zay ny antony antsoina an'ilay CSB ihany koa mba ahafahana manao an'ilay hoe référencement zany amin'ireny toerana manokana afaka handray an'ilay fahasembanana tandrify an'ilay olona zany. Aorian'ny fiofanana dia mahafantatra sy mahafemy mahakasika ny fahasembanana ireo ny sitraka ny fiofanana. Eo ihany koa ny fiomanana milozan'ny fototra ny fampiatiana eny anivon'ny commune tsirairay avy. Lafo mavao hafa kosa indray dia totosany maraina teo teny amin'ny Trambokom-pirenena ny fanolorana Grand Croix de 2e classe ho an'ny tarika Mahaleo. Tapitra ny fisaonana iverina hira ny tarika fiverenana antsehatra izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny tarika ihany koa Gaëtan Andratsilavo. Grand Croix de 2e classe io no natolotra ireo mpikambana 4 ao amin'ny tarika Mahaleo. Isan'izany i Dama, Bekoto, Charles ary Razafimamonjy Jean-Baptiste. Ny tahiry ny vakoky ny tarika. Nasonitra teo amin'ny gradiny commandeur de l'ordre national ihany koa i Narovonjy Andriamamonjy, mpitendry gitara ny tarika, tapitra ny fisaonana, iverina hira ny tarika Mahaleo, hoy ny solotenan'izy ireo, nandritra ny fandraisam-pitenenana natao ny taorian'ny fanomezana azy ireo ny mari-boninahitra. Zao zay tarika Mahaleo vao miala fisaonana. Nandalovana androsarotra zahay maroka ka miala fisaonana zay zao dia dikan'izay miala fisaonana zay ngamba tsy ame pitsopitsony fa iverina hira zay iverina hira zay tena mbola misy any tsika mbola misy any telo iverina zay teraka ny taona 27 mankalaza ny 15 taona ny tarika Mahaleo. Etika maro no atao ka isan'izany ny fampiratiana ireo vakoky ny tarika mandritra ny 3 volana izay atao ao amin'ny tranosary. Fa tamin'ny Desambra izy zay, Desambra fa 7
2019 sy folo no misy entana be da be anay nangoniny zay atao hoe jampa zay io izy io misy zavatra tsy apozina mihitsy nefa roa arivo eo angamba izy zay le pitsopitsony kely de sibasiba tany politika mihitsy misy tsy hita angamba fa de niarovany jamba foana le zavatra de tamin'ny heritona nandalo teto zany de resaka be bibliothèque nationale de hoe misy asina entana beatra eno izy monsieur Nzaka DG directeur général ny toerana de napetraka en fomba official tato le entana de efa nandego le raha de hoe misy famezana maroboninahitra anareo ty de zay natonga an'ity raha ty sotra jamba sotra atsika tsy aivina misy efatra ireo mpikambana ao amin'ny tarika maleo efa nodimandry Raoul, Nono, Fafa ary Dada. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miteraka adihevitra ho an'ireo firenena anatin'ny vondrona Eropeana tsy fampiny ny vaksiny entina miady amin'ny Covid-19. Isany nanamafy ny fiara-miasan'ny manoloana izany Londres sy Bruxelles. Fanandiana. Des escalades entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Nanamafy ny fiaraha-mientany manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19, indrindra lafy ny famatsiana vaksiny i Londres sy Bruxelles. Araka ny fanambarana ny raisan'izy ireo omaly vonina ny fanohana ny rotonta ho fikatsahana ny tombontsoa ambony ny mponina ao an-toerany. Isany efa nahazo fanakianana mivaivay tamin'ny vondrona Eropeana ny orinasa Britanika mpamokatra ny vaksiny AstraZeneca noho ny fahatarany ny famatsiana. Isany hosatra ny fampanantenaina nataony mahakasika ny amatsiana vaksiny maherin'ny 30 tapitrisa alohan'ny farana volana Martsa izao. Laza ny anovany fomba fiasany mahakasika ny fanondranana ny vaksiny arak'izany Bruxelles. Isan'izany fametrahana masotsivana hafa ho an'ireo firenena handefasany vaksiny. Tsy hatara ny famatsiana ny vondrona Eropeana anatin'izay fotoana anaovany vaksiny fahobe ho an'ny mponina any an-toerana zao. Par ces mesures qui doivent être finalisées ce jeudi. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatonao vaovao tamin'ity androany ity ankasiahany nanaraka izany soava tsara atao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.